Manambahiny kosa ny fampalalam-baovao ny MATV amin'ity takariva ity Andriamatoa Jean-Irina Rafanomezatsoa filohan'ny vovonana farihy malagasy miarabanao tompoko tonga soa amin'ity takariva ity. Miarabanao namananjaka miaraba ihany koa ny mpanaraka ny vaovaon'ny MATV sy ny satokantrano manaraka ny fandarana amin'izao. Ikarakara hetsika goavambe zay nareo nivon'ny farihy malagasy rehefa taona maromaro nisy ny azonao ambara ve Andriamatoa Jean-Irina no hetsika io? Ya, ao anatin'ny 5 taona ny joroany sy ny siny ny fikambanana farihy malagasy ankehitriny rehefa niaina tao anatin'ny tontolo maro samihafa teo anivony atao hoe fiarahamonina na société civile dia niaro ny herisetra nanohitra ny tsindry azo lena ary nijery sosialim-bahoaka dia ankehitriny zany zava-dehibe indrindra aloha dia ny fanatrianay sy misaoranay ny fanampin'Andriamanitra lehibe anay teo amin'ny androm-piainana dia mikarakara hetsika voalohany zahay fanokafana fitaom-pivavahana atao amin'ny Moria Katolika ao amin'ny hôpitaly be felatanana amin'ny alarobia 7 mai zao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro dia anasanay ireo olona rehetra izay nandalo na tsapa ary niara-niaina tao amin'ny farihy malagasy dia tsona ihany koa mpiray-tandrazana rehetra hiara-iombavaka aminay andiavana ihany koa ny 5 taona manaraka ho avy. 5 taona zay lasa inona ny azo ambara raha fehezana fohifohy? 7 arivo sy ray alina mahery zay ny olana nandalo teo mba masony farihy malagasy tao anatin'izay 5 taona zay. Ny tiako asongadin'androany dia ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolona ny université 270 izy ireo maro ireo olana zay hita teo anivon'ny farihy malagasy ary nijoroany tao anatin'ny mahafiarahamonimpirenena azy ny société civile dia toy ny olana tamin'ny resaka ara-tokantrano zay tsy vivona amin'ny maro intsony ny olana tamin'ny adi-tany ny olana arakasa ny adi-piarahamonina maro zay nalehan'ny napetraka zany fa ny tiako asongadina koa fantatra rehetra androany dia ny hoe tsy nakany amin'ny resaka lalana ara-politika ny farihy malagasy nandritra izay fotoana fijoroa izay marina fa nandaly rivotra mivaivaintsika tao anatin'ny resaka ara-politika fa ny farihy malagasy dia ny tana maha société civile azy nandritra n'izay 5 taona nisian'izay ny tsy alavina koa na mananjaka dia izay moa toe-tsaina anankiray izay tena voleny eto amin'ny tany sy ny firenena dia hoe ny mpanenjika maro ihany koa mifanenjehana izay niantra taminay ny fofofofo toy ny tadio ny rivotra nandritra izay fotoana fisiny ny farihy malagasy zay saingy azo lazaina fa nahafapohanay mivokatra rehetra azonay satria ny 90 isanjato ny olana nandalo teo aminay dia azonay hoe voavavy koa ny 10 isanjato sy voavavy moa zany dia ireo olona manandrakandrana eto koa zany dia hoteneniko hoe inona moa ilay 10 isanjato voalaza ny 10 isanjato dia ireo olona manandrakandrana mety te hitsapy izy hoe ahoana zany farihy malagasy zany sy ny sisa izay dia niaina dia nitaraina dia nitondra teny anivo ny tompona andraiky mpanjakana tsirairay avy ny tiako amin'tinana azy ihany koa dia izahay dia nijoro aro ary nijoro ho tena société civile anana ny lanjany teo anivo ny fiarahamonina ny aritra amin'ny mafy izay ary tena maro tsy zaka tambo isaina ny olana ny anjady tamiko tamin'ny mpiara-miasa amiko hatreto izay koa dia mbola milaza fa tsy nanana ny zany mpamatsy volo zany akoatra ny ambassade de Suisse rery ihany izay nanampy teo anivon'ny farihy malagasy tamin'ny volana desambra teo moa zany. Akoatra nyty fitoam-bavaka lehibe izay karakarain'ny farihy malagasy tanàna marena 5 taona ity inona koa ny ataontsika hoe fandaharam-potoana? Ny zava-dehibe aminay zany dia fametrahana an'ilay hoe exode urbain na ilay hoe fahatereniny tontolo eto Antananarivo io zany dia ho ataonay tsangam-bato amin'ny 5 taona izay iainga amin'ity république faefatra ity atolotra ny fitondram-panjakana itenenana ihany koa fa hoe tsy maintsy hirisony izany dingan'izany na ahoana fa ny fiarahamonina dia tokony handray andraikitra mandainga zany izay mpitondra mbola ilaza fa hanova nyity fireneny ity raha mbola tsy tsapan'ny fiarahamonina lanja mivesatra fandraisany andraikitra ka ny anankiray ngeza indrindra aloha zany dia ny exode urbain ankehitriny efa maro ireo olona tonga sy vonona hiditra amin'izay exode urbain zay fa mifanjakana ankehitriny no andrasana hoe hatraiza ny anapiny zay moa dia mamerina foana hoe tsy ny farihy malagasy mihitsy no anonga-panjakana tsy ny farihy malagasy mihitsy ny tarika vahoaka hidiny eny an-dalambe fa ny farihy malagasy kosa mametraka tsy maintsy miteny ary tsy maintsy mametraka ny asany tsirairay avy hoe zao ny anjara andraikitra ny société civile ary eran-tany hitantsika ohatra zao mijeryntsika nyreny resaka any Amerika reny amin'ny resaka contre peine de mort manohatra hatramin'ny farany ny société civile ny farihy malagasy zany dia miteny hoe izahay dia hijoro ary tena hitimy mihitsy ho an'ireo tompona andraiky mpanjakana hoe any amin'ny lalana fanalana ny exode urbain lalana dia mametraka zany izay fa izay koa no ataonay tsangam-bato ho ataonay teny efa eny am-pelantanany ny filoham-pirenena sy ireo minisitra rehetra
ary reo tompona ndraiky mpanjakana voakasika ny atota taratasinay nkehitriny mba angatahana ivaliny angatahanay ary mba tena hitalaoko eto mateviany ity ny androany ny talao amin'ny filoha arajonary mampianina mba izy mihitsy ny andray an-tanana zany hoe exodirpa zany efa vonona ny vahoaka dia andaontsika hiaraka hiditra ao anatin'izay rehetra izay ety ampamarana nresadresaka sika ndre matao jaonirina raha fanomezatso tsara ihany hitondranao fanentanana ho an'ny olona mba ho avy amin'ity fotoan-dehibe ity ya ao amin'ny homonorie katolika moa zany no atao izay fankalazan'izay amin'ny alalan'ny fideranan'andriamanitra fisaorana azy tamin'izay dingana natao zay miantso ny rehetra malagasy rehetra ifanometanana eto moa zany na mananjaka dio zaraiko oatrany numéro ny afary malagasy afahana mifanerasera dia ny 034 04 459 94 034 04 459 94 sy ny 033 90 971 36 033 90 971 36 ny amaranako azy mila fihevanana mila fifandraisan-tanana mila fifankatiavana ty firenentsika ity manoloana mifahantrana lalina zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary miantso ny rehetra andaontsika tena hiady tanteraka n'izany fahantrana zany andaontsika tsy hifanenjika amin'ny zavatra tsy dia mankaiza loatra fa dia tena metraka ny fihavanana sy ny sotoavina malagasy mankasitraka amin'ny matevena ampiatranao anay zao arivarivo zao ary manentana ny tsirairay andao hifandray andraikitra andao hifanentana isika isorana feny ny filohan'ny vovonana fary malagasy nanaiky nasain'ny fampalalam-baovao ny mateveta amin'ity takariva ity isorana feny ao ndre matao jaonirina raha fanomezatso